enfants, Jesosy apetrako aminao, raha zakasoa fiderana Valentine 9 taona, Andriamahefa mendrika Valentin 8 taona, Randrian Rivonaivo, Njaranantenaina, Rarively Tahiry sy Rotsy, Ndriananja Ranty tamin'ny 25 décembre, Razana Mandimbitso, Nive Isabelle, Nandimbison, Mioby Fitahina, Mangataka Vavaka, Nivoary Emmanuel Heritso, Rayoma amin'ny Foko, Andriambololona Arena Fenitso sy Ravonison, Volomboangy, Nivoaly, mariage tamin'ny 29 décembre. Raha izay ny anaranareo izay nanoratra, ny fanomezana tsara indrindra omeny tompo anao androany dia ao amin'ny Isaia 27, dia ao amin'ny tononkirany Solomona 6:3, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, any malalako ary any malalako, any malalako ary any malalako, any malalako aho ary any malalako. Izao no mpiaro anareo tompona anniversaire, isaky indray mpimaso mandemako anareo fandao misy manimba azy, na andro na alina dia miaro azy aho, mangataka antsika araka hitsangana hivavaka amin'ny tompona anniversaire rehetra. Hivavaka isika. Jesosy io, nisy toriteny teto tamin'ny herinandro hoe itson frein. Tapaka frein daholo zay Jesosy nanao izay tianay atao, nefa ilay dia tapaka frein ary zay dia mety be ny karazana frein ety ambony tany ety, frein à main, frein à pied, frein tongotra, frein assisté. Fa dia reto olon-drety kosa ankehitriny Jesosy dia nanisaka frein ngamba na tsiaro ny anniversaire dia nanoratra ho anao, ka dia vita teo FIBEBAHANA sy fangatana famindrapo sy fiaolan-kelika fa aminao, ka dia mangataka nindra fonao zay Jesosy amin'izao anniversaire afakely androany zao, satria farany taona araka ny teny pasteur teo hoe tsisy alahady tsony amin'ity taona ity fahafarana teo androany. Dia nianatra magy reto tompona anniversaire 5:30 mianaka, nanomana zay tsy haiko fa nanoratra izy. Na izaho zay tonga eto ary Jesosy tsy eritreretiko tonga eto fa niala mivany Betafo atsira be tany ato amin'ny 2 maraina. Aneritreritra nangatahako taminao fa tsy niteny hoe Jesosy raha mba mety dia za nanao anniversaire, dia efa naika tsy raikitra fa niteny tony hoe izy nanao anniversaire, fa andray mpimaso nanovanao izany ho fauvin ndany anao miakatra manao anniversaire. Dia ho an'ny tompona anniversaire rehetra avy aminao Jesosy, misaotra anao fa naneritreritra fotsiny ary, mieritreritra dia amarinao ataonao izany foana isan'andro vao mieritreritra dia amarinao dia gaga mihitsy hoe fa maninanao ataonao izany, izany hoe mpanota tahaka ny mpanota rehetra. Dia teny tononkirany Solomona teo Jesosy nasenao mivakina any malalako ary azy aho. Indray mpimaso nandemako ny tompona anniversaire rehetra sao dia isy animba azy fanandro na alina. Dia ary azy aho dia mivahoaka n'Andriamanitra reto Taninanandrano eraka izao tontolo izao. Zay maray an'izao teny izao Jesosy fa ora sisa nisaina dia nigadona amin'ny 12 alina. Tapitra teo, vetatra eo amin'ity taona ity amin'ny 12 alina, ka dia misaotra Jesosy nefa na izany ary na dia mpanota ary zay mamindra fo tsy tofo mandrakizay naraka ny teny pasteur rehefa nitory teny izy, fa mamindra fo foana isan'andro dia mamindra fo aminay rehetra tsy akanavaka, fa tsy navita nanatitra roapatso anao zay nefa andro naterahanao. Tsy nanao an'izany zay na izary tsy navita zany dia anatitra roapatso any pasteur any Taninanandrano afa tonga Jesosy, vao tanany vitako betabe, vao tanany nangolonaytsana izy frein zay. Fa raha androany tonga eto zay nare toriteny dia zany toriteny zany tena famezana tsara indrindra iraikitra anatin'ny tompona anniversaire rehetra androany. Hosoratana zany anetrano anaty kahie zay matadidy ataoko ny oetra lahatra amin'ny cahier de leçon ny bebaka ny fona nananatra, fa betabe ny teny anakisoa androany any atokantrano asy rampitso fa noarina tahaka ny kisoa zay Jesosy na zay tompona anniversaire. Ka dia mba sasao zay tsy anao tahaka an'le ray nanolotra peratra sy kapa, dia mba tolory an'izany kapa sy volamenzany koa ny tompona anniversaire rehetra androany any amin'ny toeran'izay misy azy zany. Dia voninahitra ny man'Andriamanitra rery any. Amen. Dia reto mbola misy fiara zay mbola mitady lalana andeha dia vakina safady vetivety mangakaingana ony 3650 TAS 5310 TAR
c'est contre ratistère misaotra amin'Andriamanitra. Amen. Tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekolelady isika izao. Mialohan'ny fitenenana rehetra dia angatahana hitsangana ny sekolelady, hampianatra sekolelady, ny dekona mpiany sekolelady. Mialohan'izany anefa rehefa mitsangana ny sekolelady sy ny mpampianatra sy ny dekona dia nangatana antsika satria hatramin'ny taona janvier 2023 no niainantsika nianatra ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy atsangatsika ny tanantsika ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Aorianan'izany dia ataontsika ny hira 257 ry Jesoky be fity, avia mitantana, fandreo zahay maniasy ka viliny Satana. Ny andininy voalohany ihany dia mitsangana ireo rehetra voatonona anarana teo. Ry Jesoky be fity, avia mitantana, fandrazay maniasy avily Satana. Ry Jesosy taizany fa mbola kely salay tsy mahery tsy famorambakaina. Vavaka isika manolonana hoe tony sekolelady nandritry ny taona 2023, manoloana tokoa ny mpampianatra, manoloana tokoa ny dekona mpiany andraikitra sy ny jery izay rehetra fipetraka izany sekolelady izany. Ohatra milazany hoe Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina, telo izay iray niara-niasa tao anatin'ny sekolelady. Mangataka ny fanahy masina izay Jesosy hampianatra anay araka ny teninao, ary izay ambara eto dia avaminao avokoa. Ka oka Jesosy ny fanahy masinao no ametraka ny teny eo ambava amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao. Saotra Jesosy voninahitra teo anao rery ihany. Amen. 10 minitra ny sekolelady, hoy za teo hoe ohatrany hoe Andriamanitra ray zanaka. Tsy mametraka an'Andriamanitra hitovy amin'ny olombelona ny sekolelady, fa saingy izao ny taiza ny ray aman-dreny dekona vao miara-piany sekolelady, ny taiza mpampianatra sekolelady, dia iza no nitezaina ilay zanaka ny fiangonana. Ao anatin'izany dia manana fasairanana, manana adi-tsaina, manana fitebitebena mba efa nahatondra ny zanaky ny fiangonana teo anatrehan'i Jesosy fe ianao ka nabebaka azy. Raha izaho alina tontolo dia izay ny tonga teo an-tanako hoe firy ny mpianatra sekolelady mba efa mibebaka nampianarinao nandritry ny taona 2023. Ny farany androany rakizy ny taona fahabebahana. Raha nisy teny renao tany amin'ny fampianarana sekolelady tany
ibebao fa mbola misy ny amin'ny 12 alina ainotsika ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'iray aman-dreny. Hoy nitoriteny teo hoe tsy fantatraina itenin'ny Andriamanitra androany na tsy teny. Dia izay koa no eto anatrehantsika hoe mbola misy ny amin'ny 12 alina ifaranana, mbola misy ny amin'ny 12 atoandro amin'izao itenenana izao samy mitodika na dia tsy enjery ray ara ny hitanao fatao le fianaranao sekulela dia mba raiso rakizy io, dia mba raiso dia todio lay Andriamanitra tiatsika. Teny farany izay hovakiana ao amin'ny mpitoriteny 12. Mpitoriteny 12 andininy fahaenina ihany. Miaraka mamaky tsika rehefa hita izany. Mpitoriteny 12 andininy fahaenina ihany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tononitsika tsara indrindra le mpampianatra. Amin'ny maraina dia afavazo ny voa, ary amin'ny hariva dia azatsaratra ny tananao. Fa tsy fantatra aza vanina na ny teo aloha na ny tao aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotota. Anjaranao no mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy manao lavabe satria mbola hibebaka isika amin'ny vaninandro izay mbola ananantsika. Saotra Jesosy ienoy ny fivavahany ondrikelinao raha mba miseto izy na aiza misy azy. Voninahitra ny an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo mbola miarahabanao veloninaina somatsara. Saotra an'Andriamanitra raha mbola afaka miainao antsika izy. Ora kely sisa dia nambarany didi-pitsarana izy. Andolo no fanatitra ho azy, fanatitra fandorenana amin'ny fonao, fotoanao Jesosy. Voalohany sy ny faharoa araka ny fanao dia izy manome mpifaliana no ankasitrahana indrindra.
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a tratra nyty andro alahady andro farany taona ity a fiadanan'ny Tompo aneo amintsika tsirairay avy tonga amin'ny fotoana makina ny raharahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy ampatsiahivina fiangonana fa androany alahady 31 décembre vaky tenitsika dia eo amin'ny Isaia fa 1:10 filazana ilazana isika fiangonana rehetra mba tsy hanipitsipy anivelany tavoangy na zavatra izay avy nampiasaintsika avy any amin'ny riana voalohany a riana faharoa ny fahatelo ny fahaefatra mba hitsinjovana ny fiarahamonina mba samy teny ireo zanantsika tsirairay avy zany entana ihany koa isika mba samy anaja ny fahadiovan'ny trano fidiovana na ny WC mba tsy hanariana karazan-javatra sahala amin'ny kosin-jaza sy ny sisa fa tranon'Andriamanitra no misy atsika ilazana isika fa amin'ny alarobia izao a ny 3 janvier dia ny fisotroana ran'i Jesosy samy miomana ny amin'izany samy mitondra fitaovam-pisotroana tahaka ny hoe vera AGT misaotra meloa hoe ny tompona andraikitra ilazana ireo izay mikasa hanao batisa ny 7 janoary 2024 sy ny mariazy ny 9 janoary 2024 fa ho tanterahana ny alarobia 3 janoary amin'ny roa sasany ny dinidinika avy any amin'ny sampana fanantenana ampahafantarana ny fiangonana rehetra fa izay voavina vita katekomena fa ny sampana fanantenana dia manana sata mifady ny zava-mahadomelina sy miady amin'izany fidorohana zava-mahadomelina zany a ary ny fampidirana mpikambana vaovao a sy ny fanavaozana fisoratana anarana dia ifarana ny alahady 7 janoary izao a na ho an'ny fisoratana na ho an'ny réinscription zany a fotoam-pivorian'ny sampana fanantenana dia isaky ny alahady amin'ny roa sasany eo amin'ny efitrano 12 sy 300 riana fahatelo avy amin'ny sampana kateza
ilazana ny mpikambana katezaty ny komity 20 taona ny miakatra fa miverina ny fotoam-pivorian'ny sampana ny asabotsy 9 janoary 2020 sy 2020 avy zao ny sabotsy 13 janoary koa no miverina ny ankizy kely 9 ka hatramin'ny fa 14 taona misokatra manomboka izao ka hatramin'ny farany volana febroary ny fanavaozana fisoratana anarana ny katezata ho an'ny mpikambana rehetra na ireo izay efa nandalo tao amin'ny sampana ka maniry iverina ny taratasy momba izany dia raisina isaky ny fotoam-pivoriana ko satria efa vita ny fitatazana ny fanatitra atolotra aloha ny fanatitra dia tohizana ny raraha ny fiangonana. Farana ny taona mba tsarovo ny fitiavan'Andriamanitra anao, so hananenanao zany tsangantsika rehetra. Fiavana izay toko no nitiavana hoa iray sito tsy namaly haraka be fiatevo sy mamirafo tompo lehibe izy sy manakelyana efa tenila zanao le lapana tsy ateriry fa tena sitrapo noho ny latsanao Tiaku mamiku yana tiubau sambata tetija banana ana tukiku yana piandria sauti satiana tiana Mamiku yana tiubau sambata tetija banana ana tukiku yana piandria satiana tiatalu Sauti satiana tiatalu Sauti satiana tiatalu Teka waktu Sotra Jesus tonga anatin'ny fonay tokoa zany fa tena tianay taloha ianao tena tianay ianao efa 2 arivo taona lasa zay mbola tsy miova ny fitiavanao fa izahay mihitsy Jesosy ny tena aoka fotsiny maniratsiranao zahay edy zay no mampatezitra anao Andriamanitra anao ka ataovy zay sitrako ny fonao aminay fa ny mangatahako aminao Jesosy ho farany taona zao mba mamindrafo aminay zereo Madagasikara tanindrazanay eto ny fivelomanay ho aiza moa zay raha mandao anay ianao zereo ny fiangonanao
zay efa miasa ho anao nandritra ny taona maro mba tsy ho veromaina ny fanompona ianao Jesosy, mba tsy ho faty antoka ny angonanay teto amin'ity toerana ity, amba mamin-draha fo aminay. Jereo ny FPVM rehetra zay samy nandohalika ny fona nanao fifadikanina mihitsy ny azy nisy ndavenina teo anatrehanao, namboraka ny adalany teo anatrehanao, mifona mba hianao izany Jesosy. Mpanompo ihany zay le hoaiza moa zay fa de mpanompo hoe tsy andery ianao zay, tsy manery ianao zay, mba ho marina ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara. Manaiky zay didy avoakanao zay raha hariva. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah, tompony maro endrika rehetra. Amen. Petraka isika. Toizana ny famakina ny raharaha fiangonana, reto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano. Andriamatoa Ramamy Arinosy Arsène Andaniny, Andriamatoa Ratsiazo Andrianina, Ramatoa Ratoandro Arnoro Landry Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Mamy Arinosy Ndrina sy Ratsiazo Niony Faniry, izay atao eto amin'ny fiangonantsika Taninanandrano Ampandrana ny asabotsy 9 Janoary amin'ny 12 ora. Ramatoa Saondra Nirina Lalao Marie Ernestine Andaniny, Andriamatoa Rakoto Arnoro Andrianoro Haja Toviso, Ramatoa Andriamahanina Ana Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakoto Faza Andriamanalina Fanomezantsoa sy Noriniaina Ony Anoska, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 9 Janoary amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatoa Randriavola Elisa, Ramatoa Zoely Armarana Sabina Andaniny, Ramatoa Rarso Emily Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randry Arvola Eli Kennedy sy Soatina Arvola Ratefi Nanahary, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 13 Janoary amin'ny 7 ora maraina. Rakoto Malala Jean Rodolphe Andaniny, Teraky Topoklar Andrianatoandro Emile Ankilany, dia faly manasanareo anotrona amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakoto Malala Hernena sy Rasoarmanana Fanja, ary ny fanaovam-batisa ny zafiny Rakoto Malala Tiaven Aiden, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy ny 13 Janoary amin'ny 10 ora atoandro. Andriamatoa Ramiara Rakoto Manana Mavso, Ramatoa Antarso Lalatina Andaniny, Ramatoa Ranivo Arso Mariette, Andriamatoa Randriamampianina, Ramatoa Ravomalala Marie Julienne, Andriamatoa Randria Fanomezantsoa Jean de Dieu Félix, Ramatoa Randriamampianina Emma Andrina Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rakoto Manana Andolalaina sy Randria Fanomezantsoa Maneva ny aina fitia, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 20 Janoary amin'ny 10 ora maraina. Ramatoa Raolonarivo Tsiriniaina Andaniny, Andriamatoa Ralison, Ramatoa Razafindratsara Pauline Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ralahy Nirina Andriamanganiaina Aimé sy Raliso Antanatasa, izay atao eto amin'ny fiangonantsika ihany koa ny asabotsy 17 Janoary amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny anamasinana ny raina ny sasatsasany amin'ireo
mary azy ireo dia aoka izy aplaza melohany ray aman-dreny mpitandrina ny filazana manjoa amin'ny finoana fanantenana ny fitsanganany tena maty ny ampandrenesana anareo a ny fodimandry ny rahely arso lala nodimandry teo amin'ny enina ny fitopolo taonany ny alatsinainy 5 desambra teo hoy ny vadiny rakoto arso filibera ny zanany ny taizany ny fianakaviana ray manontolo izay soloan'ny pasteur rakoto arso rivo sy mamitiana any Ambohimalaza ny nofiny dia efa niala tao an-tranony tany Ambatobe rehefa nalevona tany amin'ny fahasandrazany tany Ambohimalaza. Izy moa dia nametrahan'ny fianakaviana fararakitra 5,000 ariary ny fianakaviana dia ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana tanteraka ireo rehetra izay tonga nampahery anazy mianakavy Andriamanitry ny fiadanana ny omba antsika tsirairay avy alantsiny ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra tompon'ny fampinonana ny ampahery ny fianakaviana tramanjoro dia toy izao indray ny voady voaray tao amin'ny madame Lalatina tamin'iny herinandro iny voady anankiray ity. Amin'ny anara Jesosy Malaky 3:10 Jesosy za zao vao anolotra ny ampahafolo karamako aminao ka raisy tompo zany mba hamarian'ny voninahitrao amena dia atolotra ho an'ny dada Jesy zany ka mangataka mba hitondra mbavaka ianao dada vavakara-panahy ara-tokantrano ny fidiram-bola misaotra Jesosy ny voninahitra dia honoreriany ny vola dia 740 ariary toy izay sy toy izay ny rarahan'ny fiangonana ny voninahitra dia honandr'Andriamanitra ireriany toy izana amin'ny famakiana ny voady. Amen. dia mbola mpifaliana trano ny arabanantsika rehetra na hatratra izao alahady farany taona 2024 izao dia mba mariny Jesosy amintsika angely teniny tam
8,4 azy ary manoloka ny tongotra masina ao Jesosy. Tsara ny tompo Jesosy manome voninahitra ny anaranao masina mankasitraka Jesosy satria nahazo famindrampo nandefa ny teninao indray ianao natany tamin'izay nomenao générique 50 000 francs amin'ny pastorat catholique 50 000 francs Oh
dia mba tena iraisiny Jesosy tokoa misy ny fanatom-panomerana ary fanatom-pivebahana eo anatrehan'izay rehetra nataontsika androany dia mba handray ny fitahiana indrayntsika manomboka raha-pitso voninahitra teo azy reriany. Amen. Dia mbola miarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy natratran'izao alahady farany taona 2024 izao. Mandra-pavita ny ao amin'ny rihana voalohany rehefa vita dia mba ampiretina ny jiro dia ataontsika ny hira 720 amin'ny bokira ara-fesinota maro ity tany ity. Ara-fesinota maro ity tany ity efa karakana dia iova endrika ka izao valaky ny rendrarendrany tsy kotiaky ny alotoana amorony fomadioa Fany eto atany dia olevina soloa ka nandany teny mamy ny fiainana ka tsy toko vadina novana amorony fomadioa Jesosy io misaotra n'Andriamanitra tsika fa ny famindrampon'Andriamanitra ny mbola mato izao atsika natratrarantsika n'izao farany taona izao mbola samy bebaka mafy etoraka ao amin'Andriamanitra mba samy azo azy ny famindrampon'Andriamanitra izany. Ny fandaram-potoanantsika ny amin'ny androany sy ny raha-pitso no entina eto amintsika izao. Ny amin'ny androany dia mbola misy ny fotoam-pivavahana faharoa rehefa avy eo fa tsy misy tsony ny rariva amin'ny 2 ora sy sasany. Ny fiangonantsika araka ny fandaminana rehetra natao dia mba ampitaitsika daholo amin'ny havana rehetra sy ny rehetrany manomboka amin'ny 3 ora. Amin'ny 3 ora no misokatra ny fiangonana raha riva mangataka anao mba tsy ho tonga amin'ny ray sasany na amin'ny 2 fa amin'ny 3 ora misokatra ny vavahady raha riva. Ny fisokafa ny vavahady io dia mba mangataka koa tanandroa mba tsy hampitombo fahotanitsika batezitra ny hafa amin'ny alalan'ny réservation tompoko. Tsy tonga atao am-piangonana ianao rery dia miaraka amin'ny folarana akanjo balava be dia mipetraka atsinareo anankiroa ato sy ato dia folara sy akanjo balava be napetraka eo mitaraina daholo ny olona fitarainana avy any amintsika ihany dia malahelo hoe mba tonga ihany izay amin'ny 5 olona vitsiny ao am-piangonana fa efa réservation tsisy azo hidirana tsony dia mba mangataka tompoka tsy ho asiana mihitsy ny réservation misokatra amin'ny 3 ny fiangonana afaka tonga daholo isika rehetra. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 9 dia efa hira ho atsika ny mpiantsa fiderana any amin'ny rihana faha-4. Ny hira tao eo hira mbavaka daholo no tanterahana mandra-pahatonga ny ray aman-dreny hiteny ny afatra Jesosy amintsika izany. Amin'ny 7 ora dia isy ny fotoana fanokafana izany. Amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora na amin'ny 7 ora sasany ny fotoam-pivavahana miaraka amin'ny fanatitra izay fanatitra fanoerana ny amin'ny fahotantsika. Manomboka eo dia manomboka mitondra antsika mandrakariva ao anatin'ny hira mbavaka
ny mpiantsa fiderana. Manomboka amin'ny 10 ora kosa dia manomboka vaty ambany daholo amin'izay ny fotoana rehetra miditra ao anatin'ny fotoam-pivavahantsika lehibe miaraka amin'ny fibebahana toy ny fanaontsika isa-taona nefa hiavaka amin'ity satria fibebahana farany ty taona 2024 ity ary rehefa tonga ny fotoana dia tamy eo ny ray aman-drenitsika hitondra ny afatra Jesosy. Vita ny afatra Jesosy, vita ny teny ray aman-dreny dia miverina any amin'ny rihana fahaefatra indray ny fotoana rehetra miaraka amin'ny mpiantsa fiderana. Ny amin'ny rapitso dia fidirana indray mandeha ihany ny voalohan'ny volana janvier 2024 amin'ny 9 ora maraina ny fidirana ho tanterahana eto amin'ny fiangonana. Eto dia atsoina ny fiantsoana ho antsika birao maharitra miaraka amin'ny vady, ny birao ny fiangonana reny ny Taninanandrano miaraka amin'ny vady, ny birao andekona rehetra omba ambady iarahaba ndray aman-drenitsika ao aoriana ny fotoana voalohany izay ho tanterahana rapitso voalohan'ny volana janoary. Manaraka izay mba hisin'ny fifantrohana amin'ny fotoana rehetra ho tanterahana na ny andro any alina na ny rapitso na manaraka rehetra, ny fametrahantsika ny tomobilantsika tompoko raha mba mety dia mba jerena tsara tsy hoe ny anoloana ny vavadin'olona, tsy anelingella ny fivoahan'ny olona fa tena be da be ny fangatahana mihitsy hoe mba saivojereny ny mpiara-mivavaka ao aminareo ny ametrahana ny tomobilany. Manaraka izay dia mangataka foana ny fanajana ny fahadiovana. Ohatrany hoe mamerina foana satria dia misy foana tamin'ny herinandro ity fotsiny dia tsy hentsina foana ny WC atsika. Vao teo indray izao vao omaly dia tsy hentsina indray. Dia tsy teny mihitsy hoe inona, tsy inona fa zavatra ataontsika satria ireo zavatra atao ireo tompoko tsy manatongotra. Fa dia fananina no mandefa an'ireo tsy tena nefa mba ampisaintsainanao izay mandefa anazy hoe olombelona neny tsy maintsy karamainana tio anio hoe. Dia mba mangataka mihitsy mba hajaina ilay fahadiovana. Efa miezaka ny eto anivon'ny fiangonana ny mametraka olona mihitsy miandro eo, efa mba mahita ventsika hoe efa mba miova ilay fahadiovana any amin'ny toeram-pidiovana. Dia efa mba miezaka fa rehefa tonga ao tsika tsy araka rehetra alefa indray tsy natao tavoahangy tsony. Fa na kosa io na serviette hygiénique dia rendrena tsetsinany efa misy fasiny eo, tsy maninona ataovy eo. Dia mangataka foana amin'ny fahadiovana misaotra antsika rehetra fefa hita ny fanajana ny fonina bonbon sy ny biscuit nefa entanina foana mba samy manadio ny manodidina eny indrindrandrindratsika androany arivo hatramin'ny maraina dia hoeto nefa rapitso maraina amin'ny valo dia efa hisy ny fotoam-pivavahana voalohany ny taona 2024. Ao amin'ny rihana faharoa ny zanantsika atao anatin'ny F7 no anatanteraka ny fivarotana ny sakafo, ny sakisako maro isan-karazany dia afaka makaotsika fa mba mangataka indrindra ny fanajana, ny fahadiovana na ny zavatra rehetra ato anatin'ny fiangonana fa tranon'Andriamanitra ity. Ary ny calendrier-ntsika FPVM dia hivoaka amin'ny sabotsy izao no manomboka ho amidy. Ny calendrier FPVM tsy hoe tsy nanaontsika fa ny fandaminana nisy ny fahatarana dia manomboka amin'ny asabotsy izao no hivoaka ny calendrier ho amidy ho amintsika rehetrarehetra dia efa samy mba hiomantsika amin'ny fandraisana anjara ny amin'izany rehetra izany. Ny voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery any. Eny tompoko mbola manana fotoana kely tsika dia anana rarotana sitrany mbola afaka mibebaka. Zaho dada nanofy tarondry efatra dia efa tsy miteny tsony aho raha mpiangona eto anao dia tsy miteny tsony aho
dia aza mihinana ange ahitanao azy. Raha olona ka tsy fantatro zay dia zay oloka aikinao antanina fa angampy ianao tsy miangona foana. Za dada nanofy hoe ilay tsara ho Andriamanitra dia nanofy aho. Nanofy hoe narary be ny mamako ka rehefa marary izy dia maty. Ary zany nanofy ny famaly tamin'ny namako. Tsy maintsy mifonaingana an'io namanao io ianao. Raha tsy zany dia ho fatany mamanao. Be dia be ny taratasinareo ato. Za dada nanofy hoe niteny teo amin'ny alitara hono ianao ka nalahelo be mihitsy. Dia zao no teneninao hoe mivavaha tsara daholo nareo rehetra fa tena mivavaha tsara fa efa ho avy Jesosy. Fa rehefa nanome tsodrano aho dia atongotra izay fahatongavany. Ka tianareo ny mena tsodrano sa tsy tianareo? Aleo tsy tsodrano. Fa rehefa mandro tsodrano aho ozy ty olona ty dia atombotra izay samy mieritreritra. Dada, raha nandray ny teninao aho hoe tsy misy tsodrano fa tezitra Jesosy, dia nahavesatra be ny atoko sady nangorohoro mafy aho na ny lalanao diavoko aza saika tsy hitako. Tena mafy tamiko iny teny iny. Nanomboka teo aho dia nibebaka tamin'ny ranomasy mafy, nanenina mafy ka nanapa-kevitra fa hiala amin'ny ratsy fanaoko aho. Tsara ho aho Jehovah. Zaho dada nanofy tao ratin'ny fiangonana lehibe aho, feno olona maro tena betsaka tao hitako tao daholo tao anaty dada ao anaty akanjo masina iray, niazakazaka ao nanatona ny dada dia nitsiky tamiko dada sady faly dia faly dia hoe sady nitsiky nisy fiadanana tao am-poko dia andeha anakaiky ny dadako aho fa betsaka loatra ny olona mifanety dia nijery atsara dada dia mitsiky sady faly dia tao dada nato nahiraka iray nanao akanjo masina ao anaty asa izy dia tonga teo aminy dada dia mbola nitoy betsaka aho dia nanofina fanondrony aho hoe tonga tao an-tranoko dada dia hoy aho mandro soa dada. Dia hoy da tamiko hoe vonona ao ny seza fiandriananao, efa vita ao ny tranonao fa tsy nahateny aho tapaka ny nofoko. Inona ny dikan'izany? Misaotranao nalahelo anao satria tsy nahazo tsodrano. Kiza moa tsy nalahelo amin'izany, mety ezo amin'ny toerako anareo fa raha tady hiakatra ny tanako dia misy mitazona atao renato dia fantatro ny dikan'izany dia tsy nanome tsodrano aho. Anareo sisa mijery ny dikany, inona ny anton'izany Jesosy? Dia mibebaka izy dia hoy ny tompo taminy hoe efa vita ny seza fiandriananao vitako ny tranonao dia tsy nahateny tsony aho. Zany anie milaza fa namelanao izy ka na ho faty na ho velona raha miala ety ka tonga Jesosy efa ao ny seza fiandriananao ao ny tranonao dia mifalia. Sotra tompo.
nisy vehivavy fokely izy tafadarana tamiko ohatrany bebenay nanao marsakanara mbola lava noho izy de hoe taminy hoe tena fokely ani ianao zany de ho izy zao ve de foy vetivety anefa de tsy hitako tsony zay naleny mariky fa efa maty tamin'ny taona 86 bebenay tsy tao an-trano kanefa aho natory tany fa tany amin'ilay trano fiasako fa tsy mety hafatrosa mihitsy aho io ianao tsy mety hafatrosa io a de satria ianao a miara matory amin'ny kalan'oro toko ianao mihitsy miaraka aminy ianao mihitsy miompy azy beba ianao a roa ihany zany kalan'oro zany roa isan'andro isaky ny alina fa tsy afatrosa amin'io ianao kalan'oro ne ka mangala boly zay azonao androany a angalariny daholy men'olo-kafa za dada nanofiny resaka tamin'ny olona tsy haiko sady tsy fantatro endrika de izy tamiko hoe vakio ty teny ty mantsy ahy jaona toko 1:4 de lava izy ary de tapaka teo nofy ka noho ny maraina za de namaky lay voasoratra tao de toy zao ny tao manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho ary reny de tsy maintsy hoentiko ka iain'ny feoko ary ho tonga andiny ray ihany izy sady ray ihany ny mpiandry azy mpiangona tsotra mpandray fanasany tompo mba mangataka ny hevitra io adada zao a ianao na mpiangona tsotra ary na mpandray azy mbola ivelany vala mbola tsy nanolotra ny fonao any Jesosy ianao mety nitereny dada sy neny ianao hoe tana mianatra katekomena fa efa lehibe de nandeha tsy sazoka ianao zay nataoko hoe ny fonao mbola tsy natolotra any Jesosy raha maty am'izao ianao a hoy Jesosy hoe tsy fantatro akory ianao navitaiza atolora Jesosy ny fonao de mbola tsy maty ianao izy mbola miteny hoe manana ondry hafa zay tsy amin'ity vala ity aho tsy maintsy hoentiko iain'ny feko izy de ho tonga andiny ray ihany beba ianao atolora Jesosy ny fonao ny tsara indrindra miditra pioana aloha de fantatro kokoa ny tena fitiavan'i Jesosy ianao nanofy adada nakaty am-piangonana zaho hiditra ny vavahady a ianao tao am'rez-de-chaussée de nisy hazavana be niaraka aminao amin'ny vatanao mihitsy tahaka ny hoe misy jiro ao anatinao miaraka mpiambonanao ianao sy ny zanakao lahy izao hiakatra ny tohotra ilay eo akaikin'ny gropy nivoaka ny varavarana avy eo amin'ny trano fisainana io ka hiakatra ny amin'ny tohatra tonga de fantatro hoe Jesosy dada no niona tamiko tao anaty nofy de somary nijanona kely ianao rehefa tafakatra n'lay zanatohatra 5 eo angamba teo akaikin'ny gropy io tahaka nisy adininao de nikasa hidina indray ianao de sositra be honanao sady nareo hoe de nasinao totondro ny foko de tenana hoe mbola tsy fona ihany
dia nandoalika sady nyteny hoe mifona ny dada dia lasa ianao niakatra, sady nyteny ra hoe mbola ho amin'ny B13 733 tsy tadidiko, mbola ho amin'ny B13 733 tsy tadidiko ve ianao? Toy iza hoe dia tapaka ny nofo. Eritrereto tsara zany lalana misy B13 B33 zany, ao no mampatezitra an' Jesosy ianao, mbola ho any any efa nasiny tontondra kely fonao dia ny mbola misy ho ana dia fotoana fotsy isy bebahana. Ialao zany ditra aloha zany. Tasy aloha mbola tsisy voavako zany be dehibe zany mpandraso kely aloha. Zafady be dehibe le taratasy fa raha misy fotoana aloha miandry kelitsika, mbola tsy namaky an'ity za dada nofo tamin'ny lakamisy teo hoe nisy vehivavy vadina manam-pahefana ray hony teo tamin'ny firenena nanasa vahoaka be dehibe teny amoron-dranomasina mba hanao fety ny nanangonan'olona. Kanjo rehefa afaka fotoana dia tonga ilay vehivavy nanome baiko, anefa izy mba nanome baiko izy mba hamonona ny olona rehetra teo ary tsy nisy avela iangana na dia ray aza. Dia nandefa bomba sy afo vainafo sy miaramila betsaka hoan'izy ary betsaka ny maty. Nosotoniko nitsoka ilay vadiko sady mivavaka hoe vonjeo a Jesosy. Betsaka ny tifitra sy ny tsipika nalefa ny miaramila, fa mba tsisy nahavoanay sy ilay vadiko. Dia nisy fandrika ihany koa teny amin'ny lalana fa afaka daholo. Rehefa ela niasakazahana reraka sady nivavaka hoe ampio a Jesosy. Dia nahita rano izay misy aram-bato sy sisiny, dia teo izay niafina ary tsy hitandray mpamon'olona, ary mbola nisy olona henoko nitady anay. Tena tolakovitra dada, inona ny dikan'izany? Mieritreritra no any amin'ny ranomasina ianao aorianan'izao, miteny amin'olo Jesosy aza makany. Ary rehefa ohatran'izao ny ranomasina dia miteraka coronavirus be dehibe na virus be dehibe, ary be ny maty raha mandeha any ianareo. Ary ny teniny torohevitra omeny ianao raha hivoaka ihany ianao dia mamonjy chute d'eau, misy haram-bato anankiray, misy rano any mitsangatsangana fa tsy any amin'ny ranomasina. Mieritrereta daholo izay tady ho any zao. Za pasitera nanofy nampinono, dia rehefa avy eo dia nono ilay zaza dia nalako, dia nisy vitsika kely be dehibe ny akanjoko sy ny sotianko, taitra sady gaga nahita azy. Dia neniteneniko tany mamako hoe efa masika dia satria dia neniteneniko tamin'ny mamako satria ny namako dia mpiandry eto, zaho zaza mampinono fa tsy zanako fa nasainao nonono tamiko. Atory aho satria tsy nomeny etsetratsetra
ho an'ny mpiandry rehetrarehetra inony zany vitsika amin'ny akanjony sy ny sotiany zany ody de atao inona le akanjo sy le soutien na dorana na sasana dorana ny tsara misoran'Andriamanitra ianao fa raha matoro mibridana ianao ka feno vitsika ny tenanao atapony taonao ka hatrany am-paladianao manao velomanao telo andro mekanao raha be indrindra tsy eto an-tany ianao mivavao an'le olona tsy tianao io ianao dorengany eo akanjo tadidinao tamin'ny nofo hoe ty le feno vitsika ty le sotianko raha mbola manao aneo ianao de ho tonga any amin'ny vatanao amin'izay le vitsika de ho faty ianao za dadana ny nofinakany ambanivohitra ka rehefa akaiky ny tanànanay de nifanena tamin'ny vehivavy ray zay tsy fantatro raha va nahita nefa izy de niatso vonjeo rehefa nahiano zany manodidina de niroatra nanentsika lasa nandositra nefa tratra ny fokon'olona ihany ary teo voagaga ny olona ka mifanontany hoe fa anga moa tsy efa mpiandry io mariko za de efa mpiandry de konina mandritra ny dimy foana manako lazaina aminao Jesosy mionamiko anao rehefa aveo aza atao fantatry ny olona leo za zany fa midy amiko atsy anao androany rehefa mirava fa manendrikendrika ny olona anao mpamosavy ny olona manendrikendrika anao mpamosavy beba ianao fa be dehibe ny mpamosavy mpiandry dekonina paster iraka efa nasainy Jesosy ny roana daholo zany tsy mety mibebaka tsy mety isora am'izay ho izy fa hafanenina ho Jesosy ho anareo mpanohany zany me tsara vela tsy fotsiny angonanao mba fantatry ny olona hoe mpiandry io dekonina io fa ny ataonao ihany ny ataonao miteny mararina rivany ahitanao azy tsara azo ataonao fantatra koa ro izy mazaka za didina ny trano tsy zakanao ny teny aza mionamiko za dadana nofiny kekeriny voalavo ny tongotra arary ianao za mbola zazakely ty voaroambe folo taona arary ianao arary na mihinana fanafody hiakatra be ny hafananao na makany amin'ny dokotera na mihinana fanafody na iasana za dadana nofina rary vavony sady fanina ny sepitra be de niasan'ny mpiandry tao anatin'ny nofy fa tsy sitrana de nanapa-kevitra ny reniko hoe ho any amin'ny dada de rehefa tonga tao amin'ny dada zay de zao dada no nasain'ny dada nandroso voalohany de voaniditra ny varavarana de hozy dada hoe voan'ny voakanina ianao fa raha tsy nakaty ianao efa landao ny tany teny gasy zany voan'ny voakanina ianao isanaingana ahoana fanalana voakanina ry mpiandry ahoana fanalana voakanina makawa rano ray zinga fa tsy ray kopy atsoboy ny tananao amasiny ty Jesosy ho ny ranao teo ambony azy fijaliana ny ranao mahery
na ranao manasitrana vonjeo a Jesosy dia misotro an'iny ianao ray zingindry dia avelanao kely misy ambony dia ny ambony iny atovy amin'ny kibonao marary afaka 10 minitra anao loary ny boke vavanao ando dia hitanao daholo na biby na hena manta na tsaramaso manta zay ny namalezany anao nareo rehefa mandeha za zao maly tsy lazaiko anao no toerana naleny nasen'i Jesosy naleko maly ankalazany 20 taona efa niteny tamin'ny pastera misy mpamosavy be dehibe ho any dekoninao isakafo zay tamin'ny 9 taona lasa zany nalefa ny vary anaty vilia Duralex inona ianao valo zay ny teo ambony latabatra tonga eo amiko mihitsy hoe inona ianao io vilia Duralex io tonga dia miparasaka ohatrany ve vaky tavoangy toy zay hoe io ny anareo dada tsy sakafo iaraka aminareo dia lasa tsy fantatro na efa taona zay na 5 taona lasa zao zay ankalaza ny 20 taona isakafo dada dia hoy Jesosy amin'ny alina tsy misakafo any ianao narahelo le olona hoe nao nary-dadany tsy miara misakafo aminay tiariny any dada io ny gâteau ngeza be reto ny jus ara-tsy misotro jus dada ity no vivo raisorakizy ndao andeha lasa zay tonga mitoerana ny sakafoananay zay fa tsy tany akory fa tany amin'ny toeran-kafo zay ny sakafo nangataka maka baiboly rehefa tsy niteny tamin'ny nofo Jesosy dia maka baiboly Jesosy hoaniko ve ty gâteau ty satsia mipoziny mena rano oziny ho ao inona anao satsinana hoy zany olona tao anaty tomobila hoany raha inanareo fa nanotanana mitrotro an'ilay gâteau natao pasipasy teo fa vizaka narary daholo hatramin'ny lohany tsy fantatro zay nanaovany azy nanariny natao inona Jesosy reto misy jus mamy fantatro fa za tsy mihinana mamy fa nakateny ny atahoranao no avoanao teny gasy ane zany ka hoanina sa tsy hoanina tsy hoanina tiary Jesosy rano vivo mino afa azoko toisotrondra tsia maheno ahy ianao pastera amin'izao fotoana zao teneno dekoninao mampamosavy ny betsaka tsy menatra miteny an'izany aminao antsinao azy pastera aramenao zao ianao dekona azo manao an'ity hoe dekona ane io hoe pastera io vedy anao an'izany beba fizy zay tiangamba sisa avinao fifadikanina dada tamin'ny sabotsy teo
ny joro misotro ny rano mafana teo mpivarotana iray. Dia nisy ankizivavy ray a saika nandona tamin'ny kalesa. Dia hoy izao, malalaka be ve dia maninona no ataonao an'izany a? Maninona no misisika foana ianao? Teneniky moramora izy. Vazavaza nefa izy. Nomeny mpivarotra maizina be ao anatina. Ty vaky kely ty sekretera. Eto ianao. De ty sisa mifarany, ty mifarany. Za dada nanofo tamin'ny zoma teo tamin'ny 3 ora maraina. Avy nanao san'Andriamanitra teny Ambohitrarahaba. Dia nanatitra olona iray. Vao nandeha kelikely aho hiverina fa ndeha hariva ny andro. Lasa niverina. Vao tafakatra ilay fiakarana aho dia nijanona nanao akanjo-ba. Ireny misy olona maroaro hitako avy dia hoy aho hoe mpanompon'Andriamanitra ireto. Mifampiarahaba izahay. Dia ory zareo hoe eto ve ianao no mijanona ety? Mariko fa misy fasana lavidavitra lalana sady misy ohatra ny natao zaridaina, misy boribory. Dia nasiana lalana manodidina, dia nasiana tavoahango ny joro. Dia hoy aho hoe tsy misy dikany reny, dia vola efa resy, tsy matahotra an'ireny a. Hay a, président promotionnay a ny iray tamin'ireo. Vao nandeha kelikely zay a, tapaka ny nofy. Io tompoko a, io le mampiteny aminareo a. Fasana ozy ianao a, ino tsara, veriko tsara. Izay izy. Eto ve ianao mijanona ozy? Mariko fa misy fasana lavidavitra ny lalana. Fasana lavidavitra sady misy ohatra ny natao zaridaina, boribory manodidina ny fasana io. Tsy fantatra na zany na tsy zany fa zany ny soratra ato. Lavidavitra misy fasana ozy a, lavidavitra ny lalana sady misy ohatra ny natao zaridaina, misy boribory. Dia nasiana lalana manodidina le fasana io a. Dia nasiana tavoahangy mijoro. Dia hoy aho hoe tsy misy dikan'izany. Dia vola efa resy reny, tsy matahotra an'ireny a. Hay a, président promotionnay a ny iray tamin'ireo. Le président promotion ve nisany nanao ny voninkazo io e, tsy azoko tsara. Sa izy miaraka aminao? Raha isany nanao voninkazo amin'io fasana io izy a, teneny président nareo. Mamitondra anareo ny amin'ny lalana. Tia ampatsiahanareo izy hoe ataovy ny fomban-drazana dia ataovy ny fomba ny dadarabe amin'ny fasana. Rehefa misy maty eo ka hoe dadarabe dia ozy dadarabe, miodidina impito aloha, miodidina impito aloha. Voalevina amin'ny fasana. Ina ny antony miodidina impito? Dia amin'izay hony a, tsy mahita lalana intsony ny matotoa ka any an-trano fa faniny. Dia mipetraka tsara ao am-pasana. Lasa amin'izay miverina izay. Hoy izy matsy ahy. Tsy azo iverenana ny lalana nandehanana dada. Toy izay hoe tômôbiliko tsy akaikely itsy fa manao azafady aminao aho. Tsy ny rarahiko izay nolazainy. Tonga dia nanao hitsin-dalana.
mpiangona niaraka tamiko koa misaotra azy nanao tsindalana niaraka amiko daholo zay voasa maninona tsy sany teny hoe tevoly tsisy dikany zany efa resy fa raha tsy dada nandeha voalohany tsy nandeha koa ianao matahotra ianao ny dikan'izany teneny président nareo ianao sisa fa rehetra tsy fantatra isy fotoana itenenana an'izany avy nanao fifadikanina teto dia zomany fosabotsy a nijoro ny sotro ramafana teo amin'ny mpivarotra iray nisy ankivavy ray a saika nandona tamin'ny kalesa dia hoy izao hoe malalaka be riko maninona no atianao no misisika no teneniko moramora izy nivazavazy izy meny mivarotra maizina bea ao anatiny misy lalana amin'ny feangety tany ty e dia nanginatra zareo ary nisy tovolahy nandrehatra sigara nirehatra ny sigara dia nasainy ny foy an'lay zaza mbola kely nandrehatra ilay sigara dia noteneniko nasainy mifoka ilay zazalahy kely nandrehatra n'lay sigara dia noteneniko moramora hoe tsy mety kosa io zaza io no asainao mandrehatra dia tsy namaly ahy izy fa nojereny fotsiny aho nisy vola 5,000 sy 2 alina tety amiko malotoloto nomeko anazy vidin'ilay ranomafana nosotroko ka 5,000 ariary namezako azy nitsikitsiky ilay mpivarotra nanomeny fameriny vaovao be daholo ny fameriny a 500 anankiroa vaovao be a 10,000 ariary a 2,000 ariary vaovao be dia hoy aho hoe 700 ariary zany a ny vidin'ny rano teo misy dika ny vesatsy a rehefa laza ireo a izao dia mpiandry eny tompoko adidinao a ny mampibebaka n'ilay mifoka sigara hitanareo ny didy evoakan'i jesosy raha liva momba an'izany adidinao a no miteny an'ilay mpifoka sigara raha izay mba tsy hifoka tsony faharoa teneno izy mba tsy hampifoka sigara zazakely fahatelo io zaza io a hitanao le ira 500 atolotra ty zazy ty atao batisa sa tsy zany mo izany hiakatra ho an-danitra zay mahitsy fo zay maloto fo ianao miady aman'olona tsara ny fileranao Andriamanitra izany koa zay madio tanana beba ianao fa maloto fo anao miady aman'olona faharoa isaky zay mahita aloha mifoka sigara ianao dia tezitra dia mibeba ianao zay midika an'ilay 500 ary ilay 500 indray a io no milaza aminao hoe isany ianao fanidirany devoly amin'izao farany taona izao isana ny ariary zato milaza anao mibeba aloha vo isana zay le mibebaka teo ok'izay le tompokoa raha misy fotoana eonana dia tsara tsy misy dia samy mibebaka aloha na voavaky na tsy voavaky teo sangana amin'izay tsika rehetrarehetra tady deo fa izao farany zao Jesosy a dia mbola miteny fa tsy mametraka tsodrano anao tady mbola te hiala nenina farany izy vavakisika raha io mamily fokony koanilana raha zany mireko sakana raha io
anilanao rayo anilanao vavaka isika misaotra dia misaotra Jesosy miala nenina farany alohan'ny amoana ny didi-pitsarana raha riva tiany olona rehetra ny ianao e tiana dia ny mpamosavy ary ianao satria mpanomponao daholo tenena foana Jesosy tsy misy mahay mandresy lahatra ny reny raha tsy ianao ka dia petrako ampelantananao a ny firesahana amin'izao ora farany izao zay rehetrarehetra Jesosy tsy fantatra izay avoakany raha alina ny angatahako aminao a mba mamindraha fo aminay ianao ne nilaza Jesosy hoe tsisy olombelona ka tsy manota e mpanota daholo izay tsisy olo-marina ka tsy nanota e sady tsisy olo-marina fa manota daholo izay mba hevero ihany ny hafaranay rehetrarehetra raha miala amindray ianao foana avokoa ny fotoana ny arahana rehetra taminao voakosika daholo ny fahamarinana nalehanay mba hevero ihany izany Jesosy amisaotranao mbola miala nenina farany na dia tsy tapitra voavaky ary izy teo mba mangataka aminao a mba hoeny amin'ny dabily farany androany Jesosy farany dia hikatona ny taona raha mitaraina aminao ny zanakao tsisy izay tsy diso hoe mpanota daholo eo anatrehanao kanefa ianao nilaza hoe amin'izany olona izany ratsy fanahy izany foana no ahiratana masonao tongavany amin'ny dabily tsiraray avy ary ianao Jesosy ahiratany masonao jereo raha mbola misy tianao vojena ka mitaraina aminao izy androany tanterao ny tenina hoe raha eto amin'ity toerany tiany ianareo mivavaka e miaino anareo any an-danitra dia ianao ara nivavaky ny mpanompokelinao Jesosy mahantra mivavaka e mba ianao nivavaky ny mahantra sotra Jesosy voarainao izany voarainao ora vitsy sisa dia hamoaka ny didy momba azy ianao androany mangataka indra fo aminao a Jesosy raha mety ianao fa tsy maniry ianao mangataka izay taka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka sotra Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra amin'ny rehetra
dia samy mahirisa tompo. That's why
Say